ombatantsike jazorina mahitry vahine de sondrina fiavananio jazovela an'olo vaitsike atramine. Eto Tolozony misy ny orinasa Airbus izay efa mampiasa olona miisa 5,000 sy 5,000 eo. Amin'izao fotoana izao dia efa nahatratra 500 sy 1,000 alina ny fiaramanidina efa lafin'ity orinasa lehibe ity. Mahavariana ny antotanisa navoaka n'ity orinasa ity mahakasika ireo varotra sy vola miditra aminy. Tamin'ny taona 2024 iny dia efa nahatratra 3,500 ny fiaramanidina lafo ary 490 ny komandy efa vitan'ireo mpanjifa n'ity orinasa ity. Karazany 13 ny fiaramanidina vokarin'ny Airbus ary anisany ity Airbus 340-300 izay lasa ny fitondrana malagasy ity. Anisan'ny fiaramanidina be mpitady ny Airbus 340-300 satria dia efa nahatratra 920 sy 500 no isan'ireo lafo. Raha ny fanazavana no Mendramatoa Catherine Bajan izay talehan'ny varotra eo anivon'ny Airbus dia manampy betsaka ny Madagasikara ity Airbus 340-300 ity, indrindra fa eo amin'ny famerenana ny fahatokisan'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny Air Madagasikara. Ankoatr'izay, eo amin'ny lafiny teknika dia hanome tombony betsaka amin'ny Air Mad ity Airbus ity. Aujourd'hui, Air Madagascar a choisi un A340-300 pour à la fois développer son réseau, puisqu'aujourd'hui cet avion permet de rejoindre Antananarivo à d'autres destinations qui peuvent aller jusqu'en Australie et même Nouvelle-Zélande. Donc c'est un avion qui a des distances franchissables supérieures à ce qu'avait Air Madagascar par le passé. C'est un avion aussi qui a des performances au décollage très importantes pour l'aéroport de Tana qui est un aéroport d'altitude. Un coût au voyage par siège inférieur à ce que les 767 offraient à Air Madagascar. Ce qui veut dire qu'avec plus de passagers, avec un emport supérieur de passagers jusqu'à 60 passagers supplémentaires qu'un 767, aujourd'hui le 340-300 aura une meilleure efficacité et sera beaucoup plus économique. Eo amin'ny lafiny arabaritra indrindra amin'ny amerenana ny asin'ny Air Madagascar dia mahazo tombony betsaka ihany koa ity kompania ity amin'ny fahafahana mampitombony isan'ny olona 420 amboniny raha mihoatra amin'ny moyenne 767, tahak'izay koa ny lanjan'ny entana. Roa andro ny alohan'ny atongavan'ity Airbus ity aty Madagasikara dia tonga nitsidika ity Airbus ity teto Toulouse ny filohan'ny teteza mita sy ireo délégation notariany. Raha fehezina dia ho kely kokoa ny vola mivoaka amin'ny Air Mad henatra any amin'ny 200 amin'ity Airbus A340-300 ity. Ho finaritra ihany koa ny mpandeha noho ny lafiny teknika avo lenta ary heverina amin'izay ny mpizahatany. Tsike jazorina mahitry vahine de sondrina fiavananio jazovela an'olo vaitsike atraminela mafinaritra 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 nakaratsiny nakafalina samamila makamty iura malagasy mampiseho ny firaisakina samamila makamty nakafalina nakaratsiny samamila makamty iura malagasy mampiseho ny firaisakina samamila makamty mafinaritra